Vatsympana etny pasteur Ratovelo Roger. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masonao, mimpana amreto vahoakanao reto ny mpanomponao amin'izao maraina zao, mba mitraka anao eo amin'ny toerana sy seza mendrika eo anao, satria mendrika tanteraka ny mena voninahitra ianao. Ianao le Andriamanitra ay, tomponay ary mpanjakanay. Ianao le antom-pisinay, ianao le rehavanay, ianao le efa niteny taminay fa tsy tele ka matsiaro an'izany izay mangataka famindrapo, mangataka famelan-keloka amin'izay rehetra vita hatrany, satria ianao mihitsy nefa niteny fa vao miratra ny masonay dia tsy misaina fa tsy ny ratsy izay. Ka androany atoko famindraponao hiasa ato anatinay. Ilaza ny teninao ianao Jesosy, anambarany sitraponao ianao Jesosy, vaingony fanahin'ny tsirairay aby, mandray izay tena fatao. Fa Satana sy ny forongon-koso izay tady hanapotika sady ny fifandraisana amin'izao maraina izao dia didina tsy hanaketsy hanapahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, velona avy any Nazarety. Fanahy efa resy ireo, fanahy efa maty ireo any amin'ny farimrehetra afo no sahaza ho azy. Dia mampiasao ny herinao Jesosy hamariny ny asa fa Andriamanitra mahery le Andriamanitra sotra tompo. Aleluia. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky ny Apokalipsy toko fahatelo andimy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo no teny tonga amintsika androany. Apokalipsy toko fahatelo andimy fahasivy ambin'ny folo sy roapolo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, dia mahazo toy ianareo ka mibeba. Ny feokana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Andeha tsoratra masina diso fantatsika loatra ry avany izany vanovakina teo izany, ary mino fa maro amintsika no mahazo an-tsaina ilay sarina lehilahy iray mijoro manoloana ny varavarana ary mampiseho ny tanany toa mandondona. Sary ihany anefa izany fa sary te-hampatsiahy antsika ihany koa, fa mbola betsaka isika no tsy tena mampandroso an Jesosy, ary dia milaza amintsika indray ny teniny androany fa mbola mandondona manoloana ny fotsika, mandondona manoloana ny varavaran'ny tranontsika foana nge Jesosy hatramin'izao maro ny tokantrano efa nivahiny ana Jesosy ry havana fony izy tetỳ tany, ary fantatsika tsara fa rehefa tonga tao amin'ireny tokantrano ireny izy dia nizara fampianarana araky ny toetry n'ilay olona mampiantrano azy izany fotoana izany, fampianarana momba ny fiainana, fampianarana tsy misy kilema ary fampianarana mitondra fiovana mahery vaika. Ary izay fampiantranoana an Jesosy izay ry havana no andeha angalatsika lesona izao maraina izao, ary dia figantsika amin'izany ireto tokantrano vitsivitsy ao anaty Baiboly izay nidiran'i Jesosy ka nanehoany ny fampianarana sahaza azy ireo. Tao no nivahiny ana Jesosy tao amin'ny tranon'ny Simon Fariseo, fanasana no heverin'ny tompontrano feno aja mamboninahitra sy feno fankasitrana satria olona manakaja sy ambony no nasainy sakafo. Saingy fampianarana nomeny Jesosy tao dia ny tsy fanajany ifandraisana ny vahiny, fa tsy mba tahaka an'ilay vehivavy janga izay nanasa ny tongony tamin'ny ranomasina. Tsarotsika ihany koa ny nidiran'i Jesosy tao amin'ny tranon'i Petera, ka nahitany ny rafozam-baviny marary azo ny tazo ary nanomezan'i Jesosy ny fanasitranana an'ilay marary tao. Teo ihany koa anefa nidiran'i Jesosy tao amin'ny tranon'i Jairo, ka nitondrany fahavelomana aina vaovao ho an'ny zanany vavy. Ary mbola tao ihany koa nidiran'i Jesosy
tao amin'ilay fariseo iray araka ny voalaza ao amin'ny Lioka 7:7 ka namanambarany azy ireo ozona enina ho an'ireo mpiatsara velatsy. Tao koa nefa nidiran'i Jesosy tao amin'ny tranon'ilay loholona fariseo ka nampianarany azy ireo ny fanetretena. Harina no niseho raha niditra tao amin'ny tranon'i Zakaiosy izy. Jesosy nitondra fiovam-po lehibe ary nanolotra ny famelan-keloka feno. Izany karazana fampianarana marobe izany ry havana no nozarain'i Jesosy tamin'ireo izay nampiatrano azy. Rehefa malalo amin'ny tompo, izao maraina izao dia miteny amintsika ny soratra masina hoe efa eo am-baravarana fonao Jesosy. Efa mandondony eo am-baravaranao ny tompo, maniry ny hiditra mantsy izy, maniry ny hitondra fanovana ho anao sy ny ankonanao amin'ny alalan'ny fampianarana sahaza ho anao. Manana safidy malalaka nefa isika, safidy na anda tsy amo sy apiditra azy na safidy ihany koa ny ampandroso an Jesosy ao anatsika. Safidy mitondra ny hoavinao ray manontolo nefa izany safidy ho raisinao izany ry havana. Ary zay no lazaina amintsika hoe tandremo fa tsy safidy toa andreny ankizy madinika mila ore sanatria ka atao safidy telo deboka sanatrian'izany ry havana, fa safidy entitra, safidy matotra no takina amintsika amin'izany. Ary tokantranonao mikorotanio hoe io asanao mitsingevaeva io fiainam-panahinao tsy mitombona tsara amin'ny tena fototra io fonao fiain'ny fiatsaram-belatsy io aretinao tsy mety afaka io. Malahelo anao angeny tompo ka te hitondra vahaolana ho anao hoe ary dia mandondona trany hatrany eo amin'ny varavarana izay tiany hidiran'izy. Manoro-hevitra anao ny tenin'Andriamanitra androany, mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo. Raisy Jesosy, abdiry izy fa hitondra ary fahatsarana lehibe eo anivony ho avinao ray manontolo. Mibebay raisy Jesosy amin'ny fifonana marina sy tanteraka. Ary dia eo amin'ny mariny aminao ny sitrapon'Andriamanitra izay nomeny antsika ho maly hoe izao no Andriamanina ary izy oloko. Ry hava-malalo amin'ny tompo, raha sanatria ange ka mbola navelanao ivelan'ny foana Jesosy dia tsaro fa toy ireny boiron natsatoka amin'ny tany ireny isika ka na dia nafafy lalandava aza ny tenin'Andriamanitra dia tsy ahitana vokatsoa mihitsy eo amintsika izany, fa ny afara antsika azy dia ho boboka soloa ka minjera ho azy. Fa raha mampiditra mandray Jesosy amin'ny fotsika rehetra isika ry havana dia ho marina fa isika ilay azo nambolena teo amoron-drano velona ka mamola landava ho maintsy ravina foana ary miasa antsika ho lavorary avokoa satria efa tsara orona sy lalipaka ny finoantsika ary tena hisy fiatraikany eo amintsika ny tenina fahafisan'andro ireny. Ary minao fa ny safidy ny tsaratsara tahaka ny maro ty isika amin'izany ka hitoetra eo am-poditry Jesosy, iainy ny fampianarana lalandava ary akatoy ny hafatra izay omeny, fa tsy hoe apiditra azy mba hitondra ny anarany nefa mbola be irehana ny amin'izao tontolo izao. Ry hava-malalo amin'ny tompo, raha tena ny safidy ny ampandroso an Jesosy ianao, omeo azy tanteraka ny aminao ray manontolo, fa sady tantana ny fiainanao eto tany izy no hiara-dalana aminao makivaky ny aloko ny fahafatesana ary apiditra anao ao amin'ilay tany kanana nampanantenany anao. Mivavaky ry havana. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanakary fanay masina, ilay Andriamanitra maheho anay ny tsara isan'andro, fa voamiratra tokoa ny masonay dia tokony hanavao ny fanoloran-tena anay izay handray anao ho tomponay sy mpanjakanay. Ary dia afatra napetraka ao aminay androany ny aizanay misafidy tsara, ilay fidy fiainana, misafidy fahavelomana ka apiditra anao atao anatin'ny fonay.
ianao le mitondra fahazavana, ianao le mitondra fanasitranana, ianao le mitondra fanavaozana. Mila an'izany aminay ray manontolo, mila zany ny tokantranonay, algatahanay aminao Jesosy a. Manao vamboletra re aza mandondony midira fanay masonao, feinony aminay ray manontolo anjakao fa ianao no andronay sy tokonay. Sapanay tokoa mantsy fa rehefa tena miaraka aminao izay dia lavoraro ny fiainanay satria mandray ianao mpiandry anay ary izay le ondry andrasana ka itenenanao aminay hoe ny ondriko mahafantatra ny feo. Karaha dia mbola tsy mitaraina ary izay dia efa fantatrao izay mahasoa anay satria fantatrao izay. Reto ny vahoakanao minoto ny pasoavana indray, meno fahavelomana nandre ny afatrao andray safidy entitra teny ampiditra anao ato anatinay ary tsy hosolonay na iza intsony fa ianao misy no tompo-toerana mandrakizay. Mila mifanainao masina ny efan'izay ahafahanay mitahiry anao Jesosy ato anatinay, anova ny lalam-piainanay, anova ny fijerinay mba homendriky ny anaranao. Raha ndeha hamakivaky ny tontolo andro ny mpanomponao hamarino ara fa ianao no anatin'ny tsirairay ka hibitsika aminazy isan'andro isan'andro tia ny lalana ka izory dia hita fitsarana ianao ho amin'ny fanahinao. Tia ny lalana ka izory dia hita ny fahatsarana ianao. Tia ny fitrapoko tanterao dia ho voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Makasitraka Jesosy makately farasendra misy solafaka re eo reny Jesosy ary tatandray homendriky ny anaranao. Dia mametraka ny tsirareo ambany fitahinao, mametraka ny tsirareo ambany fahasoavarao ka zay rehetra kasainy atao, na ny asa pitrokatrano zany, na ny asa fivelomana zany, na ny fianarany ankonany tsirairay zany dia efa ho amarinina hoe izaho tsy andahona foy ianareo dia ho lavoraro tanteraka izany. Ary izany indrindra nanonako ny fahasoavana amampiadanana ho an'ny tsirairay aby, mitsodranomasina avy aminao ka hitenenanao hoe tsy efa nandidy anao va mandehana amin'izao herina izao fa izao ombanao mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Tako nombako amin'ny sesy nombako anao tsy tisy hajanonanao amin'izay lalana rehetra alehanao. Atotranao dera sy ny anjara voninahitra Jesosy fa ny fitahina sy ny fahatsarany omeo anay tsirairay aby azahoany mbola manompo anao amin'ny andro rehetra fiainanay. Sotra Tompo, aleloia, amen.